Misaorany Jehova ry fanahyko, ary izay rehetra atao anatiko, misaorany anarany masina. Misaorany Jehova ry fanahyko, ary aza misy adinonao ny fitahiany rehetra, izay mamela ny eloko rehetra, izay manasitrana ny aretinao rehetra. Rivavaka tsika tompoko. Jehova rainay masina tsara ny andanitra. Misaotra anao zahay no ny ahafahanay miara-mianatra ny teninao amin'ity maraina ity. Aoka hosokafanao ny sainay, ahatakaranay ny zavatra tianao resahana aminay. Ary izay tsiraray avy dia hiara hiteny manao hoe mitenena Tompo fa miara-miaino izay mpanomponao. Amin'ny anaranao Kristy. Amen. Manona ny arahaba ho mampirarintsoa antsika rehetra tratra ity sabata manokana ity, ary mirary ny fahasoavan'ny Tompo ny fiadanany ho arotsany amintsika rehetra. Sabata manokana izay natokana ho an'ny fitantanam-piainana kristianina. Sabata manokana ihany koa izay amaranantsika ny herinandrom-bavaka, herinandro fifoazana izay nandraisantsika aloha hevitra anankiray lehibe manao hoe fiainana feno fahombiazana. Mino aho fa no fenon'ny Tompo fahombiazana ny fiainantsika nandritra izany, ary ny amin'ny fitahiana mbola ho arotsany amin'ity sabata ity dia ampahomby antsika sy ny zavatra rehetra izay atao any Andriamanitra. Ny teny entiko hirarisoanao dia ny teny ao amin'ny salamo voalohany, ny 1:1 ka hatramin'ny 7 izay hovakiko amin'ny dikateny ombonana eto Madagasikara manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy. Sambatra ny olona tsy manaraka ny hevitry ny ratsy fanahy, na mijanona eo amin'ny lalan'ny mpanota, na miray toerana amin'ny mpaniratsira. Fa ny fampianaran'ny Tompo no sitrany, ka dia saintsainy ny andro aman'alina. Toy ny azo namboleny eo amoron-drenirano izy, izay mamoa ra-potoana sady tsy malazo ravina, ka dia mahomby avokoa ny asa rehetra ataony. Ho tanteraka amintsika ny fiainana feno fahombiazana mandritra ity sabata ity, ny fahasoavan'ny Tompo sy ny fitahiany ary ny fanambinany ho amintsika tsirairay avy. Amen. Sabeu caminhira ni fala votande ibe saya mudena marube FIPIKRI camidera saya mudena marube FIPIKRI camidera. Fiangunano mahasandra
panavotra na tiane fitrazizao irao ampandehanana irasuniziona irao ampandehanana irasuniziona Zayanare birai safkamira derau famedika ilai nanavutranare derau famedika ilai nanavutranare mandreni tenisu we manatuna isa ani unitumbu mafidi ni fitiava ni vali ni fiderani tuina ni fitiava ni vali ni fiderani tuina. Manasantsika rehetra handray ny baibolitsika ka anokatra izany ao amin'ny salamo 1:50 tapany 2. Salamo 1:50 tapany 2. Ovakitsika ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Andriamanitra nitokiko ka tsy mba hatahotra aho. Inona no ataony nofo amiko? Andeha mbola hotohizana izany vakiteny izany ka manasanao amadika ny baiboly indray ao amin'ny Matio 5:20 ka ny 7:20. Matio 5:20 ka ny 7:20. Rehefa nahita an'izany ianao dia andeha araka mamaky an'izany amin'ny anaran'i Jesosy. Ho ny tompony taminy. Tsara zany ry mpanompo tsara sady mahatoky. Nahatoky tamin'ny kely ianao dia ho tendreko ho mpanapaka ny be. Midira amin'ny fifalian'ny tomponao. Amen. Andeha hiaraka hanondrika ny lohantsika hivavaka isika. Jehovah Andriamanitra tsara sy be fitiavana lay Andriamanitra ny Andriamanitra, lay Andriamanitra ny fidy anay ho mpitantam-pananana, ary lay Andriamanitra be fitiavana satria tsy mba mamaly ny elokay sy ny faratsianay fa mandrakotra anay mandrakariva amin'ny tanam-pahasoavanao. Meteza mba hamindra fo aminay tsiraray avy ary koseho diovy amin'ny rahasoanao izahay. Eny hatreny amin'ny fiangonana eny amin'ny folobe maneran-tany, hatrety amin'ny fiangonana ifotony ny membra tsiraray avy dia ho rakofany izany rahasoanao izany Jesosy Kristy eo ka mba ho vita fihavanana aminao tanteraka izahay. Mitondra-bavaka manokana ihany koa izahay an'ity tany sy firenena misy anay ity. Ianao no hamindra fo ka hamela ny eloko izany firenena izany. Ary meteza mba hanome ny fanahy-pahendrena ho ampitantana sy mpitondra eto amin'ity firenena misy anay ity ianao. Mitondra-bavaka manokana ihany koa izahay ho amin'ireo tsy salama, ireo izay mety eny amin'ny farafara ny hopitaly, ireo izay mandalo tsy fahasalamana sarotra amin'izao fotoana izao. Dia irinay mba ho rakofan'ny fahasoavanao ka hitondra fahasitranana ho azy ireo. Meteza ianao hiditra an-tsehatra amin'ireo manana olana maro isan-karazany, ary indrindra ilay tananao mahery, ilay mpanao fahagaganany no hiditra an-tsehatra amin'ny fiainana isam-batan'olona. Petraka eo ampelantananao manokana ihany koa Tompo ny amin'ny afatra ny teny izay omenao ho anay tsiraray avy. Anosotra ny molotry ny mpandahateny ianao
ary hanokatra ny fona isy ny sainay koa ahaizanay mandray tsara izany teny zany ka mba haniry sy amobe ao anatin'ny fonay tsiraray avy. Dia izany tonombavaka izany dia tononona sy asandratra noho ny amin'ny anaranao Jesosy. Zao tsika dia tonga amin'ny fanompoampivavahana amin'ny fanatitra sy ampafolony. Izany dia mifototra ao amin'ny Matio 7:20 ny andininy fa 4:20 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Matio 7:20 andininy fa 4:20. Ary hotoriana amin'izao tontolo izao ity filazantsara fanjakana ity ho vavolombelona amin'ny firenena rehetra dia vao tonga ny farany. Indray maraina tao anatin'ny taona fahafito izay nianarako dia ny fo maraina aho ary nahita ny zobaviko ny karakara ny sakafo izay sakafonay atoandro. Noho ny famakiana andeha hamonjy ny sekoly dia tsy nahinana sakafo maraina ny tenako fa nandeha nakany am-pianarana. Ny andry ny fotoana firavana dia tahaka ny ela be zany teo amiko satria nona ny tena no sady efa tea hisakafo ny karakarain'ilay zobaviko izay matsiro indrindra izany. Tsy mifantoka mihitsy ny tena nandritra ny taom-pianarana ny fotoana ny anarana satria efa te hinana ilay sakafo matsiro. Ela nefa naneno ihany ny lakilosy firavana ary nangoroko ny entako andeha hamonjy fodiana aho. Tamtampoka teo nefa dia niantso ahy ilay mpampianatra. Naseny nijanona ny tenako ary nanome devoir ao anahy izy. Ary janona aho ka nanao an'lizy ary nandrisika anao an'lizy noho n'ilay famakiana andeha hody. Rehefa vita ilay devoir dia nisaotra anako ilay mpampianatra fa marina avokoa ny devoir nataoko voalohany ka hatramin'ny fahaefatra. Indrisy nefa fa ilay fahadimy dia diso. Ary naseny naverina natao izany. Kanjo mbola diso ihany le izy. Ry rahalako sy anabaviko. Efa 2 taona mahery ihany koa zao no nampanantenana Jesosy fa ho avy izy. Hiverina indray izy. Tsy noho ny fonenana izay tsy mbola vonona akory no mampitaretrehitra izany fotoana izany fa noho itsika izay tsy vonona hanao ny asany. No ilay asa tsy mbola vita izay naseny nataontsika. Ko andeha resika hiasa hanoana ny fanapariana ny filazantsara mba ahafahantsika mody faingana any amin'ilay toerana izay nomaniny atsika tsirairay avy. Manasanao anondrika lohanao fa hivavaka isika. Andriamanitra rainay misaotranao izay noho ny fitiavanao nay satria tianao any amin'ilay toerana izay nomaninao izay. Nefa mamindrafo aminay ireo mamelany eloka ianao satria noho ny tsy fahavitana ny asa izay napetraka ao aminay mbola mampitaretrehitra izany fiavianao izany. Ko ankehitriny ara dia mangataka anao izay mba etsehany fanahy masinao mba mita ny asa izay napetraka ao aminay tsirairay avy. Dia misaotra iray noho ny fitiavanao nay misaotra ny mivalimbavaka aminaran'i Jesosy. Amen.
tonga eo amin'ilay fotoana mahafinaritra be tsika rankizy a dia ilay toriteny a ho an'ny ankizy faly miaraba ny ankizy kely tsirairay avy a natratra an'izao sabata izao andrany sika dia hijery a toriteny anankiray a izay mahaliana dia mahaliana tokoa iny reto tanankireto rankizy vato a sy ruban lohateniny tantarantsika androany dia hoe ilay vatokely 10 ndao ny averintsika ilay vatokely 10 jerena reny aty rankizy tsotra kely kanefa dia zao vato anankiray monja toy ity no nandreseny Davida ilay lehilahy goavambe dia izao rankizy ndao ny jerena hoe maneho inona amintsika ary ilay vato anaky 10 ny vato voalohany dia zao finoana mino fa miaraka amintsika naiza le atsika Andriamanitra ny vato faharondray dia ny vavaka miresaka amin'Andriamanitra alohan'ny anaovana zavatra ray ohatra hoe alohan'ny atory rehefa mifomaraina rehefa misakafo alohan'ny andeha hianatra rehefa ny ampianarana rehefa manao zavatra rehetrarehetra zany dia mivavaka vatokely anankiray izay ny vato fahatelo indray dia izao herim-po vatony herim-po tsy mitsoaka na dia misedra zavatra sarotra ary tsy hoe rehefa misy zavatra sarotra eo amin'ny fiainana dia lasa mitsoaka fa tsy mitsoaka mihitsiny vatony herim-po zany rankizy ny vato fahadimy farany dia vato fiderana mideran'Andriamanitra rehefa tojo fandresena mila manana fisainana zany sika rankizy mila mideran'Andriamanitra foana isika ninona zava-misy eo amin'ny fiainantsika ndany tantaraiko tantara kely anankiray nareo rankizy enoy ity tantara ity tia makely sy ny fanadinany tia makely dia nisedra olana goavana be teo amin'ny fiainana mba fantatrareo hoe inona ilay olana goavana be hiatrika fanadinana ambavy izy tena sarotra be nefa izany fanadinana ambavy izany natahotra izy hoe sao dia tsy ho afaka kanefa tamin'izay indrindra dia tsarony ilay tantarany Davida kely
niady tamin'ilay lehilahy izay keza be goavana be. Nivavaka ary izy hoe tompo engane ka ahery foa tahaka ny Davida. Amen. Rehefa izay dia sady nianatra izy no natoky tanteraka an'Andriamanitra, tsy natahotra mihitsy izy teo ampanaovana ilay fanadinana am-bava. Tamin'ny farany dia nandresy izy rakizy, tsy Goliata ilay resiny fa afaka fanadinana izy na nampy an'ity makely andresy izy rakizy Andriamanitra. Rankizy samy misedra ilay goavana be daholo sika eo amin'ny fiainantsika. Samy manana ny goavana beany eo amin'ny fiainana. Kanefa dia izao ny tsarofy. Na inona zavatra ngeza be, goavana be, olana ngeza be eo amin'ny fiainantsika dia matoky fa an'Andriamanitra isika. Matoky an'Andriamanitra tahaka an'ity makely sy tahaka ny Davida. Dane horaisika amin'ny baibolintsika dia jerentsika eo amin'ny Salamo 4:4 tapampi. Salamo 4:4 tapampi. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy, Andriamanitra no itokiko ka tsy atahotra. Raha Andriamanitra tokoa rankizy no itokitsika dia tsy zavatra mampatahotra antsika eo amin'ny fiainantsika. Te hiantsona ankizy amin'ity sabata marain'ity hoe iza ny ankizy vonina anana finoana, vonina hivavaka, vonina hankatoa, vonina ho be herim-po, vonina hideran'Andriamanitra. Mangataka azy hitsangana. Mahafinaritra be fa be dia be ny ankizy mitsangana nda isika hivavaka rankizy. Hivavaka isika. Jehovah Rainay tsara indrindra, mangasitraka ny amin'ny toriteny izay nomenao anay. Misaotra ny amin'ny tantaran'i Davida sy tia makely. Ny angatahnay dia engane ny ankizy kely tsirairay avy mba hazoto hivavaka, hankatoa, ho be herim-po, hideranao ary ahatoky anao tanteraka. Dia taio ny ankizy kely tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy no angatanay hivavaka. Amen.
faly sy mamerina ny fiarabahana ho antsika rehetra ary manasa antsika rehetra hiaraka hianatra ny tenin'Andriamanitra amin'izao fotoana izay iarahantsika miaraka izao. Amin'ity androany ity dia nianatra ilay lohahevitra lehibe isika manao hoe fiainana feno fahombiazana. Ary amin'ity androany ity dia iresaka makasika ilay lohahevitra manao hoe ampiasao izay eo an-tananao. Steve anankiroa 770 taona lasa zay dia mpinamana izy ireo. Lay Steve anankiray voalohany dia Steve Jobs ary ny faharoa dia Steve Wozniak. Nifankahita izy mirahalahy ireo ary nifanaiky fa hiara-iasa. Lay Steve voalohany dia mpivarotra fiara no asany taloha ary lay anaky Steve faharoa dia mpivarotra finday no asany taloha. Fa rehefa nanapa-kevitra hiara-iasa izy mirahalahy ireo dia nanana vina izy ireo ny hamorona solotsaina na ordinateur manokana ka tao anatin'ilay vina dia niazahoany tsiraray avy isa-tokantrano ordinateur no vinany izy mirahalahy ireo. Nanomboka niasa tao anatina garazy kely izy ireo ary teraka tao anatin'izany garazy zany ilay marka na solotsaina ordinateur malaza tao hoe Apple. Ny lesona hotsoantsika amin'ity androany ity dia ilay lesona manao hoe ampiasao zay eo an-tananao. Ao amin'ny Samuela voalohany 7:10 dia miresaka ny tantarany Davida kely izay niady tamin'ilay lehilahy goavambe atao hoe Goliata miaramila Filistina ny Baiboly. Davida dia tsy nanana na inona teo am-pelatanany ary tsy nandalo fiofanana makasika ny miaramila izy. Araky ny voalaza ao amin'ny Samuela voalohany 7:70 zay ovakitsika dia zavatra roa ihany no tena pelatanany Davida. Ndao iarahantsika mamaky izany tenin'Andriamanitra izany. Dia nitondra ny teny an-tanany izy sady nifidy vadikolonjy 5 tao andoha-sandrika ka nataony tao anatin'ny kitapo fitondrany mpiandrondry zay teny aminy ary ny antsapitadiny koa teny an-tanany dia nanantona ilay Filistina izy. Zavatra roa ihany no tena pelatanany Davida, tena sy kitapo fitondrany mpiandrondry. Tao anatin'ilay kitapo fitondrany mpiandrondry dia nisy vadikolonjy 5 ary nisy antsapitady. Reo fitaovana roa reo teo am-pelatanany Davida, tena ary kitapo fitondrany mpiandrondry. Fantanina mipetraka dia ny hoe inona no eo am-pelatananao? Inona no talenta, fanomezam-pahasoavana, fahaiza-manao eo am-pelatananao ka azahoanao manatanteraka ny asa masina zay nanirahan'Andriamanitra anao, ahatratraranao ny tanjona irinao eo amin'ny fiainanao. Reto misy fomba 4 ahafantaranao ny fanomezam-pahasoavana, ny talenta na ny fahaiza-manao eo am-pelatananao. Voalohany dia ilaitsika ny mivavaka amin'Andriamanitra. Andriamanitra mantsy ny nanome ny zavatra rehetra ka dia mila mivavaka sy manontany an'Andriamanitra isika manao hoe Andriamanitra, inona no talentako, inona ny fanomezam-pahasoavako, inona ny fahaiza-manaoako. Faharoa, miresaha amin'ny olona hitokisanao, ohatra ny vadinao, ny ray aman-dreninao, ny mpiara-miasa aminao, ny namana zay mahafantatra anao tsara sy mahafantatra ny toetranao, ny mahafantatra ny hery anananao, dia enoy zay lazain'izy ireo aminao momba ny fanomezam-pahasoavanao sy ny talenta anananao. Fahatelo, manandrana zavatra samihafa. Mila manandrana zavatra maro ianao mba halalana hoe inona ny talentanao na inona ny fanomezam-pahasoavana anananao.
aza kivy amin'ny fahadosoana fa manaova fahazarantena mandrakariva ary aza miandry na mijanona ary ny fahavatra farany dia aoka anao fitsapana mahakasika ny fanomezam-pahasoavana sy ny talenta. Misy marobe izy ireny na ataoko eo amin'ny setriny internet fotsiny aza dia azontsika atao ny manao an'izany testa na fitsapana mahakasika ny fanomezam-pahasoavana izany. Ampiasao zay eo am-pelatananao. Tehana kitapo-pitondra ny mpiandrondry, vatokolojo 5, antsambotady, ampiasao ahasoany rehetra ny fanomezam-pahasoavana eo am-pelatananao. Anisany fanomezam-pahasoavana manokana zay nomen'Andriamanitra antsika ny vola. Misy mpanoratra anankiray malaza tamin'ny 13 Desambra 1729 no nandroatany an'ity teny ity manao hoe napetrak'Andriamanitra eo an-tanan'ny mpanompono izy ny fitaovana ilaina ho fanatanterahana ny asany na eto an-toerana na any ivelany. Anisan'ny talenta anankiray goavana zay nomen'Andriamanitra antsika mba ho tantanintsika ny vola. Koa ahoana ny mety ahafahantsika mampiasa ny volantsika mba hisy akony lehibe eo amin'ny asa nanirahan'Andriamanitra antsika ary ahafahantsika misitraka ilay fiainana be dehibe izay iriny ho antsika tsiraray avy. Misy teboka 5 ray ho resantsika ny amin'ny hoe ahoana no ahafahantsika misitraka na mampiasa ny talenta eo am-pelatanantsika ny fanomezam-pahasoavana ananantsika mba hisy fiatraikany lehibe eo amin'ny fanatanterahana ny iraka. Teboka 5 izy io. Ny teboka voalohany dia ilaitsika ny manao drafitra mialoha amin'ny fandaniana vola toy ny fanaovana teti-bola ny fianakaviana na ny teti-bolanao manokana. Mila manao drafitra mialoha zany tsika. Tsy akasitrahan'Andriamanitra mihitsy ny rehefa tonga ny fotoana anolorana ny fanatitra ohatra zay vao mandeha mikaroka etseroa isika any anatin'ny poketra ny anatin'ny posy fa ilaina ny manao drafitra mialoha. Faharoa, mila mianatra manome tsy tapaka isika. Mampianatra mandrakariva moa ny fiangonana hoe ilaina ny manana boaty kely fasiana fanatitra ohatra. Ka rehefa mandray vola ianao latsinainy, talata, larobia, lakamisy dia alefanao ao atokanao avy hatrany ny fanatitra na ny ampafolony zay ho an'i Jehova. Dia amin'izay fotoana izay dia afaka manome tsy tapaka ianao. Voalohany manao drafitra mialoha. Faharoa manome tsy tapaka. Ary ny fahatelo afaka manome ny tsiraray. Na kely na be ny fidiram-bolanao dia antson'Andriamanitra ianao mba hanohana ny asany. Ary aza miandry hanana toe-bola be dehibe na tsara fa hatomboy dia ny androany izany fanomezanao ho an'Andriamanitra izany. Fa efatra manomeza araky ny fidiram-bolanao. Ny zava-dehibe zany dia ny fahatokiana ny zava-dehibe. Tsy hoe kely ve nomeko na be ve nomeko fa ny zava-dehibe dia ny fahatokiana. Ary zay no mila ianarana isan'andro mba hitombo ao anatin'izay fahatokiana izay isika. Ary ny fahadimy farany dia ny hoe toano ny asa maneran-tany. Aza ferana amin'ny filana eo an-toerana na amin'ny fiangonanao fotsiny ny fanomezanao fa mitadiava fomba ahafahanao manohana ny asan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao. Raha veriko ilay teboka 5 voalohany mila manana drafitra mialoha isika. Faharoa manomeza tsy tapaka. Fahatelo afaka manome ny tsiraray na kely na be ny fidiram-bolanao. Faefatra manomeza araka ny fidiram-bolanao. Zany hoe ny fahatokiana zany mila fahazarana. Ary ny fahadimy farany toano ny asa maneran-tany. Ny amaranana ny lesona amin'ity androany ity dia ilay fanambarana ao amin'ny Matio 5:20 ary ny 7:20 izay riko tanteraka amin'ny fiainanao. Tsara izany. Ry mpanompo tsara sady mahatoky. Nahatoky tamin'ny kely ianao dia ho tendreko mpanapaka ny be midira amin'ny fifaliany tomponao.
ny fahaizantsika mampiasa ny eo ampelantanantsika dia manampy antsika mba ahatoky amin'ny zavatra kely eo ampelantanantsika ary ahafahantsika manendry ahafahan'Andriamanitra manendry antsika ho amin'ny fanapahana bebe kokoa hatrany. Maniry raha ianao izay manaraka izao fandarana izao dia anao fanandramana mandrakariva ianao ka ny vola eo ampelantananao dia atolotra ao mba ho fanohanana ny asan'Andriamanitra. Andriamanitra hitantsika rehetra, izy ihany koa ombantsika mandrakariva. Amen. Iaraka ivavaka isika. Saotranao zay Jehova no ny teninao zay nianaranay tamin'ity androany ity. Nianaranay fa anisan'ny talenta lehibe zay nomenao anay ny vola. Nianaranay fa mila ampiasainay izany talenta izany. Indrindrandrindra ho amin'ny fanohanana ny asanao mba hahatonga anay ahatoky amin'ny zavatra kely ary ho tendrenao amin'ny fanapahana lehibe. Misaotra Tompo noho izany teninao izany, ampio izay mba hanao fanandramana tsaratsara kokoa hatrany. Raha isaraka eto izahay dia aoka izao tsodrano izao dia ho tonononao amin'ny isam-baravarana. Hitayanao ane Jehova ka hiaro anao. Ampamirapiratra ny tavany aminao ane Jehova ka hamindra fo aminao. Anandratra ny tavany aminao ane Jehova ka hametraka ao am-ponao ny fiadanany. Amin'ny anaran'i Kristy. Amen.